Ezra 4 noho nireny fahavalon'ny Joda sy ny Benjamina fa ireo nody avy tamin'ny fahababoana dia efa manangana tempoly ho an'ny Tompo Andriamanitry ny Israely, dia nanantona ny Zerobabela sy ny lohan'ny fianakaviana izy ka niteny taminy hoe: aoka mba hiara-miasa aminareo izahay, fa mitady an'Andriamanitrareo tahaka anareo ihany koa izahay, ary ho azy no namonoana zavatra tao fanatitra hatramin'ny andron'ny Ezara Adona, mpanjakan'ny Asiria, izay nampiakatra anay ho aty. Fa namaly azy ireo i Zerobabela sy Josoa mba amin'ny naman'ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny Israely hoe: tsy misy raharaha hikambananareo aminay amin'ny hanaovana trano ho an'Andriamanitray, fa izahay ihany no hanao trano ho an'ny Tompo Andriamanitry ny Israely, arak'izay didy navoakan'i Kirios mpanjaka, izay mpanjakan'ny Persia taminay. Dia nanao izay ampiraviravy tanana ny jiosy sy nandevilevy azy mba tsy hanao ny trano ny tompo-tany, sady nanarama olona hanome hevitra hanohitra azy mba hahafoana ny heviny, hatramin'ny andro nanjakan'ny Kirios tany Persia ka hatramin'ny nanjakan'ny Darios mpanjakan'ny Persia. Raha vao niakatra nanjaka i Ahasverosy dia nanoratra ho any amin'ireo hanendrikendrika ny mponina tany Joda sy Jerosalema. Tamin'ny andron'ny Artaxerxesy no nanoratan'ny Bislama sy Mitredata ary Tabela mba amin'ny namany sisa ho any amin'ny Artaxerxesy mpanjakan'ny Persia, ary ny soratra tamin'ny taratasy dia nataony tarehin-tsoratra arameniana sady nataony teny arameniana koa. Ireo mampanolo-tsaina sy misay-pitan-tsoratra no nanoratra ny taratasy toy izao ho any amin'ny Artaxerxesy mpanjaka mba ho fanendrikendrehana ny Jerosalema. Ireo mampanolo-tsaina sy misay-pitan-tsoratra ary ny namany sisa dia ny Dinaita, ny Afarsakita, ny Tarpelita, ny Afarsaita, ny Arkevita, ny Babeloniana, ny Sosanita, ny Deavita sy ny Elamita mba amin'ny firenena sisa izay noentin'ny asinam-paralehibe sady malaza ho Babo, ary namponeniny tany an-tanàna Samaria sy tany amin'ny tanàna sasany ety andafin'ny Eofrata. Izao no voadika amin'ny taratasy nampitondrainy ho any amin'ny Artaxerxesy mpanjaka: ny lehilahy mpanomponao ety andafin'ny Eofrata. Aoka ho fantatry ny mpanjaka fa ny jiosy izay niakatra avy tany aminao akaty aminay dia efa tonga any Jerosalema ka manamboatra ilay tanàna, sady mpikomy no ratsy, mahavita ny mandana izy izao, ary efa manamboatra ny fanorenana. Koa aoka ho fantatry ny mpanjaka fa raha orina io tanàna io ka hatsangana indray ny mandana dia tsy ety Andohetra na Aba na Sara izy, ka ahatonga faty antoka ho an'ny mpanjaka izany any aoriana. Koa satria mahazo ny fivelomanay avy amin'ny lapan'ny mpanjaka izahay, dia tsy mety raha hodianay tsy hita ny faty antoky ny fanjakana ka nandefa iraka hampahafantatra izao amin'ny mpanjaka izahay. Ary mba ho jerenao ny boky mirakitra ny tantaran'ny razanao, dia ho hitanao ao amin'ny bokin'ny tantara, koa ho fantatrao fa tanàna mpikomy io tanàna io, ka nahafaty antoka ny mpanjaka sy ny tany maro, sady efa nisy fikomiana niseho tao hatr'izay ela izay. Koa izany no nandravana io tanàna io. Ary mampahafantatra ny mpanjaka izahay fa raha amboarina io tanàna io ka vita ny mandana dia tsy anana fananana amin'ny ety andafin'ny Eofrata intsony ianao, dia nampitondray ny mpanjaka ho any amin'ireo mampanolo-tsaina
sy misepitantsoratra mba amin'ny namany sisa izay nonina tany Samaria sy tany amin'ny tanàna sasany any andafin'ny ony Eofrata ny valiny hoe fiadanana. Ny taratasy izay nampitondra ianareo aty aminay dia efa voavaky tsara teo anatrehako, ary nandidy aho ka nasaiko no jerena. Dia hita fa nanandrantena ny kiony tamin'ny mpanjaka maro izay ela izay tokoa io tanàna io, ka nisy fikomiana sy fihokonana izy tao. Ary efa nisy mpanjaka mahery izay nanjaka teny Jerosalema nitondra ny tany rehetra any andafin'ny ony Eofrata ka nandovana hetra sy aba ary Sara io. Koa mamoa didy ampitsahatra ireo olona ireo hoe tsy amboarina io tanàna io raha tsy mahazo teny avy aty amiko. Tandremo tsara fandrao, misy tsy ataonareo izany. Fa nahoana no avelan-droso ny ratsy ka tonga afaty antoka ho an'ny fanjakana? Rehefa voavaky teo anatrehan'ireo mampanontsaina sy misepitantsoratra mba amin'ny namany ny taratasin'ny Artaxerxes mpanjaka, dia niakatra aingana ho any amin'ny Jiosy tany Jerosalema izy, ka nampitsahatra azy ankeriny. Dia nahatsahatra tsy natao ny tranon'Andriamanitra tany Jerosalema, ary mbola nitsahatra ihany izany hatramin'ny taona faharoa nanjakan'i Dariosy, mpanjakan'i Persia.